Jehovah no mpiandry ahy tsy anan-java mahory aho mampandray amin'ny ay maitso izy mitondra ay amoron-drano fialan-tsasatra izy mamelombelona ny fanahiko izy mitarika amin'ny lalan'ny famarinana no ny anarana izy eny na dia mandeha amin'ny loasa aliko ny fahafatesana zaho dia tsy atahotra ny loha zaho fa ianao no ampiko ny tsorakazonao sy ny tehinao reo no mahafatahotra zany salamo nataony David zany indray no entinay miarabanao amin'izao fotoana izao ary manonona ny fidanan'i Jesosy ny tompony hitanao manokana amin'ity fotoana mahafinaritra ity miarabanao pasteur miaraban'ny mpijery ajaina atao anatin'ny tokantrano ato antsika mpanompon'Andriamanitra tsy akanavaka na aviaiza ianao na aviaiza na izaniza ihany koa mba mijery sy manaraka n'ity fandarana ity izany miaraban'ny pasteur Andriany Aina Alvarez zay tondra ny fanentanana amin'ny ankapobeny ity fandaharana ity. Eny ary pasteur hiditra amin'ny Genesis toko fa 7 isika mitoetra antsika amin'ny fianarana tenin'Andriamanitra mba araka ny tenin'Andriamanitra hoe ilaina ny fahalalana ny fatakarana ny fahazavan-tsaina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra nefa no ahafahantsika manovo izany fatakarana sy fahazavan-tsaina zany milohan'izany nefa pasteur dia vavaka ny tenako amin'izao fotoana izao metraka n'ity fotoana ity eo ambany ny fitarihan'ny fanahy masina andao ary vavaka sika tompoko raha eo rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ianao ianao tokoa no mpiandry anay ary zay andrasanao dia tsy mba olo zavatsoa zany mampandry ny fanahinay aminay maitso ianao mitondra nay any amin'ny fitahina tsy arahana tebiteby sy tahotra ianao ary mamelombelona mirestaurer ny fanahinay ianao mitaritsy anay amin'ny lalan'ny fahamarinana androany raha hianatra ny teninao zay dia mangataka ny fitarihan'ny fanahy masina ny fahazavan-tsaina ny faranita-tsaina ny fitahina fahasoavana zao voalaza ny teninao Andriamanitra manao hoe dia anao fanekena amin'ndray aho dia fanekena zay hotandremako hatramin'ny taranaka faramadimy dia izao tsy hitsahatra ny amin'ny fanasoavana azy koa dia tanteraho amin'ny mpanomponao asoso ny mpanomponao zay mianatra mandiniky manaraka izao fotoana izao aoka ianao anisy soa ny anjelinao anisy soa ianao aniraka olona anisy soa ny mpanomponao tsy raray avy na ny atokantrano na izy anay toerana zay andrenesany an'izao fandarana anarahany an'izao fandarana zao dia hotahina manokana izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary pasteur ovakiko oatra avy hatrany ny Genesis toko 7 amin'ny andininy voalohany zany lohateny dia manao hoe ny nilazany Josefa ny nofiny Israely tandapan'ny Farao andiny voalohany ary taorinany zany ny kapoka ny mpitondra kapokan'ny mpanjakan'ny Egypte sy mpanao mofony dia diso tamin'ny mpanjakan'ny Egypta tompony ary tezitra indrindra tamin'ireo tandapan'ireo lahy ireo Farao dia tamin'ny lehiben'ny mpitondra kapoka sy ny lehiben'ny mpanao mofo dia nataony tao an-trano maizina izy roalahy tao an-trano ny mpifehy ny mpiambina tao an-trano maizina zay ny fatoran'ny Josefa ary Josefa notandreny mpifehy ny mpiambina eo amin'izy roalahy dia nanompo reo izy ary nitoetra andro maromaro tao amin'ny trano maizina izy roalahy ary nanofo izy roalahy indray alina dia ilay mpitondra kapoka sy ilay mpanao mofo ny mpanjakan'ny Egypta zay nifatotra tao amin'ny trano maizina ka samy nanana ny nofony araky ny hevitry ny nofony avy ary Josefa nakao aminy no maraina ny andro ka nahita azy fa indreo nalahelo tare izy dia nanontaniany Josefa ny tandapan'ny Farao zay niara nifatotra taminy tao an-tranon'ny tompo ka hoy izy nahoana ny malahelo tare zato ianareo ankehitriny ary izy roalahy taminy nanofo izahay ka tsy misy malaza ny heviny dia hoy Josefa taminy tsy avy amin'Andriamanitra va ny filazana ny hevitry ny nofy masina ianareo lazao amiko zany dia nambarany lehibe ny mpitondra kapoka tamin'ny Josefa ny nofony ka hoy izy taminy ny nofoko fa indrono nisy taom-boaloboka teo anatrehako ary ilay taom-boaloboka ny sampana telo ka noho nitsimboka izy dia niposaka ny vonony ary ny sapaony navanina voaloboka masaka ary tena tanako ny kapokan'ny Farao dia nalaiko ny voaloboka ka nofiazako ao amin'ny kapokan'ny Farao dia natolotra eo an-tanan'ny Farao ny kapoka ary hoy Josefa taminy zao no heviny sapany telo dia atelona ao anatin'ny atelona dia asandratry Farao ianao
kapodiny o am'ilay nipetrahanao dia noditra ny kapoaka amin'ny farao eo atanany ianao tahaka lefanao fahiny fony anao mpitondra kapokany fa mba tsarovy a rehefa mahita soa ianao ka trarantotra ianao iantrao aho de lazao amin'ny farao aho ka voay amin'ity trano ity fa nangalarina mihitsy avy tany amin'ny tany hebreo aho ary aty koa tsy mba nanao zay tokony ho nanaovana ahy eto amin'ny ty lavaka ity aho ary rehefa hitan'ny lehibe ny mpanao nofo fa tsara ny filazana ny hevitry nofo de hoy izy tamin'ny Josefa zao koa nanofoka indro ny lolo garaba telo feno mofo fotsy aho ary teo anatin'ny garaba ambony indrindra dia nisy mifina amin'ny farao samihafa karazana rehetra fanao amin'ny mpanao mofo ary nohan'ny vorona teo anatin'ny garaba izany nolo aviko zany de namaly Josefa ka nanao hoe zao kosa neviny ny garaba telo de atelona ao anatin'ny atelona dia sandratry farao afaka aminao ny lohanao ka antony amin'ny azo ianao de ho an'ny vorona ny nofonao ary tamin'ny andro fahatelo zay nierena ny taona nateran'ny farao dia nanao falasanao amin'ny mpanompondresy izy de nasandratry ny lohan'ny lehibe ny mpitondra kapoka sy ny lohan'ny lehibe ny mpanao mofo teo amin'ny mpanompony ary ny lehibe ny mpitondra kapoka dia nampidinoana amin'ny fidorana kapoka indray ka dia nanolotra ny kapoka teo an-tanan'ny farao izy fa ny lehibe ny mpanao mofo kosa dia naantony arak'izay fanalozain'ny Josefa tamin'izy roa lahy avy kanjo tsy mba nahatsiaran'ny Josefa ilay lehibe mpitondra kapoka fa nanadino azy tsy mba nahatsiaran'ny Josefa lay lehibe ny mpitondra kapoka fa nanadino azy a rehefa tafavoaka somatsara tao io rangaha io reto tantaran'ny Josefa reto moa zany pasteur ny toko fa 7 ny toko fa 7 sy ny manaraka dia tantara mitoy izy io ngamba ho fitidiko ely aloha ny resaka farany teo hoe ny fomba nentina nampidirana ny Josefa tao anatin'ity trano maizina ity dia rehefa tonga tompon'andraikitra tao anatin'ny tokantrano ny Potifara i Josefa dia ny tsiriritra azy ny vadin'ity Potifara ity na ity patron ity de rehefa nitsiriritra azy io ramatoa io a dia miteny tamin'ny Josefa isanandro hoe avy ianao hiaraka amiko avy ianao andry amiko Josefa nefa de lehilahy anankiray izay ataoko hoe niazona n'lay fahamasinana zay fantany tsara le teny eo amin'ny Hebreo toko 12:7 ny manao hoe fa izay tsy manam-pahamasinana de tsy ahitany tompo niazona n'izay teny zay a i Josefa anisan'ny fietsika ihany koa zay naresy lahatra tamin'ny Josefa de efa fantany ihany koa lay teny taty amin'ny testamenta vaovao manao hoe mantsira ny fakapanana hoe mantsira ny filan'ny tanora fanahy ka naniezaka iseho miariary eo anatrehany aza ity vadin'ny patron an'itya mba hamelatra n'izay fakapanahy zay de tsy nahalavo any Josefa mihitsy a ity vehivavy ity vokany moa zany pasteur Alvarez a dia vokatry nylay endrikendrika tao amin'io ramatoa io ramatoa makovisy ramatoa makosa zay ngamany no ometsika anarana an'io ramatoa io dia nampidirina tao anatin'ny fonja i Josefa ny voasoratra nefa ny pasteur any amin'ny Genesis toko 7:7 toy ny teny soratra masina ary Jehova nomba ny Josefa zany hoe na de tao anatin'ny tranomaizina aza i Josefa de nomba azy foana Andriamanitra ary vokatry lay fihetsiky Josefa sy lay ataoko hoe fahamasinan'ny Josefa sy le fifandraisany tamin'Andriamanitra de ilay fanomezam-pahasoavana manofinofy tao anatin'ny tao de tsy niala tamin'ny mihitsy fanomezam-pahasoavana mahafantatra ny hoavy azo everina ihany koa zany hoe faminanina ihany koa ty zavatra fanomezam-pahasoavana tao amin'ny Josefa ty mamantatra ny amin'ny hoavy na fiainan'olona anankiray io na fiainam-pirenena ray manontolo na fiainana mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana zany de fantatra ty Josefa ty avokoa ka nanampidirina tao anatin'ny fonja izy vokatry ny tsy niarahany tamin'ny vadin'ity patron ty a dia nomba azy foana Andriamanitra io moa zany
pasteur Alvarez a ny lalana hitondran'andriamanitra ny mpanompony de tsy ho takatra ny saina mihitsy efa nentintsika teto foana ny hoe ny fomba fiasan'andriamanitra de manome karazana teny fikasan'andriamanitra na hoe promesse ao ambadiky ny teny fikasana sy ny fampanantenana nefa de mandefa problème andriamanitra zany hoe tsy arakaraka le promesse n'andriamanitra ny problème mitranga na mpanantena izy fa hovonjeny ny vadinao hoe minoana jesosy tompo de vonjena no sy ny ankonanao tsy zay nefa ny miandry anao anatin'ny tokantranonao fa totondro sy daka sy fanenjehana sy teny ratsy zay le problème zay fanakanana anao tsy hivavaka ny fantanina mipetraka de hoe mbola androsy venao fa raha tamin'ny toerany josefa de izao nandrosy ihany josefa rehefa vita le problème de zao omen'andriamanitra amin'ny olona anankiray nandalo problème ny principe na ny fomba sy ny lalana rehetra ivoanao anatin'izay atao hoe problème izay rehefa anaty problème ny olona anankiray de nisan'ny principe an'andriamanitra de ny hoe atonga ny olona iny votom-pinoana be atonga n'lay olona tena anana firaisana mambavaka amin'andriamanitra atonga ny olona tena atoky an'andriamanitra tsy manana nizanizaterana fa tsy andriamanitra ary eo arinan'izay ny famatsiana rehetra de avy any amin'andriamanitra am'izay zay le hoe ny provision ao arinan'ny principe an'andriamanitra de tonga am'izay ny fahamatsiana lehibe pasteur Alvarez de ohatraohatran'izay mihitsy ny zahatra ny lalana ny zoran'ny josefa ilay nofony tamin'ny araka tamin'ny rahalany sy ny ray aman-dreny de hoe ekohoka ito anatrehako ny kitana araky amby folo sy ny masoandro amam-bolana de ny amboarandreo olona ireo saingy zao tsy teno eo le izy fa nisy dingana sy ataoko hoe olana maro samihafa zay nitranga teo de ny fara tany amponja le izy raha olona miditra any amponja zany ene ny fetreretana zany de hoe tena resy tanteraka mihitsy fa zay le lalany nitondran'andriamanitra fa ny voasoratra atao anatin'ny baiboly ko tsy eo anatin'ny baibolinao raha mamaky ianao de na de tao anatin'ny fonja aza i josefa de iny ny zavatra nitranga tena nomba azy foana andriamanitra izany ohatraohatran'izay le famidimpitinana nylay genesis toko fa 7 iny pasteur Alvarez zay mitono amty toko fa 7 ity ny zavatra tsara mariana kely de izao afaka otrandrahatsika zany fanomezam-pahasoavana zany ary mihoatra lavitra noho izany afaka ny azo an'izany daholy ny karazan'olona rehetrarehetra misy fiatsika anankiray nefa ny pasteur Alvarez zay tiako resana kely aloha de ny am'ilay toetra nyty vadiny potifara ity hoe maninona izy ny tsy afa-po tam'ilay vadiny nefa dia patron be zao ny vadinao fa maninona ianao no mitsiritra n'ilay mpanampy kelinao tao anatin'ny tokantrano zay andevonao tao anatin'ny tokantrano de misy olona tokoa tratran'izany hoe vokatry lay mpanampy ao anatin'ny tokantrano de lavo le ramose na le ramatoa ina mahatonga an'io pasteur ny mahatonga an'io de zao reny moa le resantsika foana hoe misy fanahy miaraka amin'ilay olona de io fanahy miaraka amin'ny olona io no mahatonga le hoe mitady filana hafa any ivelany lay ramatoa na le rangahy tsy afa-po amin'ny vadiny mihitsy efa no resantsika teto hoe ny olona anankiray tia misolosolo vady na tia mijangajanga nefa olona manambady na tsy manambady ihany ko no efa mijangajanga de ireny zany pasteur le hoe ozona fanamipita de nio foana ny tantarany ray aman-dreninao fa nisy fakany na nisy fototra nisy rasinina ny endohoany na tonga an'io naniry de ianao mikorotana tokantrano ianao misy fanahy miaraka aminao amin'ny alina ianao ohatra ny te sara-panambadiny zany foana ianao mandraotra ny vady mipotifara mitsiritra foana ny hafa ny ivelany fa tsy afa-po nefa vadinao anatin'ny tokantrano nefa io vadinao io manaja anao ny vadinao tianao ny vadinao tena hoe mamatsy anao fa ohatra ny te ila any ivelany foana de reny zany pasteur Alvarez reny zany le atao hoe resaka ozona izy reny na fanahy miampita ao anatin'ilay olona izy reny ary reny raha tsy vavaka délivrance amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta irery ihany de tsy ho afaka le olona be deaibe
ny olona matsy am'izao fotoana zao pasteur manao publicité na amin'ny gazety na amin'ny fahitalavitra na amin'ny na amin'ny fomba ataoko hoe ahafahany manaparitaka ny publicité de hoe aty manampotra vitana manangana tokantrano de misy hoe manampotra vitana amin'ny alalan'ny zazavavy ny rano avy amin'ny alalan'ny rano nalaina tany amin'ny doany ohatran'izao amboarina ny vitanao fa teraka novambra ianao zany hoe teraka alakosy de amboarina fa ny olona teraka novambra misy manao an'izany de tsy ambinina ny olona teraka novambra na niteraka volana juin na niteraka volana juillet na zay volana tononony eo de hoe amboarina za de miteny amintsika amin'ny fotoana ianao manana problème ny tokantranonao misara-panambadiana mikorotana ny fiainam-pitiavanao kanefa mbola mitady vonjy amina resaka fanompo-tsampy akoatran'ny Jesosy Kristy de vao mainka mitera-doza ho anao zany ohatra ny sanatry miresaka ohatrany hoe tsy ampy le de vola efa mpanapotika eo fa ndao ampina kely avolo enray na avy zato eny fa tsy ampy le izy tao de ny fiavarahana io pasteur Alvarez tena faharavana sy tena fampitehana tanteraka izany meko fitenenana ianao aloha amelony idirantsika eo amin'ilay andiny manaraka pasteur ny amin'izay tenena momban'ny Potifara sy ny fiainam-panambadiana zay pasteur dia mijeran'ny lafiny teo amin'ny Potifara indray de zao zavatra mitranga pasteur ity lehilahy ty dia araka ny voalazanao teo patron be lehilahy manana ny maizy anazy teo amin'ny tany sy ny fanjakana tany amin'izany atao hoe tanin'ny Egyptiana Egypte dia tamin'izany fotoana zany no première puissance mondiale ary ty Potifara ty no lehibe indrindra ny tandapa ao andapany Farao raha vola de nananany ty lehilahy ty piasa nananany be de be trano nananany arena maro isan-karazany nananany vady nananany fa ny olana taminy pasteur de raha ty tantara ty mijerevana de zao nisy olana tao anatin'ny tokantranony tao nisy ady ara-panahy zay natrihan'ny ty rangahy manana maizy azy tya tao an-trano tao ary mety tsy hitantsony zay lazanana tsy hitantsony zay tantarana le problème pasteur fa izy samby rery any miarika an'izy eo zavatra mitranga de zao tsisy fifanarahan-tsaina ao anatin'ny tokantrano ao tsy misy fitiavanao tsy mamisy an'izany hoe fifampiresahana zany ao anatin'ny tokantrano ao fa dia vao mifampiresaka kely de raikitra ny ady sy ny gidragidra dia na dia zavatra fanao isan'andro hoe na ohatra misakafo ohatra ka sendra fampijery maritra kely fotsiny de fa raikitra ny teny hoe aza mifampivandravandra fihinandray ny vandravandrany eo ohatrany hoe tsisy fitsarana tsisy fiadanana tsisy filaminana mihitsy ny fiaina tokantrano ty Potifara ty pasteur satria le vady zany efa tena tsy ndrarana azy tsony mihitsy efa tsy nieritreritra anazy tsony ary be dehibe kristiana am'izao fotoana zao be dehibe ny lehilahy am'izao fotoana zao na vehivavy am'izao fotoana zao lasa fiarahamonina sisany ao anatin'ny tokantrano ao lasa tsisy fahafinaretana tsisy fifaliana ary samy mivavaka ry zareo pasteur samy mivavaka ry zareo fa zao zavatra mety mitranga ao anatin'ny tokantrano hoe le rangahy de satry ndray za misy alim-bavaka ny ambadimbadika any aloha mba hitsoana ao anatin'ny tokantrano mba ialana ao anatin'ny tokantrano ohatra lasa fialokalofana ohatrany hoe lasa fitsoana isapatoire lasa hoe lasa mitsoka mantosotra zany le lehilahy nefa tsy te hiala am'le tokantrano de za raha za misy fomba ialana anatin'ny tokantrano ao lasa le ramatoa lasa mamorona zavatra zay mety na manalavitra ny tokantrano ao hitanao mihitsy tsy isy fiadananao misy zavatra tsy milamina ao anatin'ny tokantrano ao ary rehefa mamiara matory izy mivady amin'ny alina pasteur ka am'ray fandrina ao de manofo mahita karandoha be manofo mahita devoly tsisy fitsikina tsisy fifaliana fa dia tsy zavatra manjary ao araka ny teninao teo pasteur ozony zany misy asana devoly ao na io famosavina pasteur na io tena ozona avy any amin'ny razambe avy araka ny teninao na io tena ozona avy any amin'ny ray aman-dreny na tena devolina mpidirina tao mihitsy ka ilaina mihitsy ny délivrance amin'ny zavatra tahaka anytony ao anatin'ny tokantrano ao zareo miady be fa rehefa samy misaraka ny tokantrano samy mandeha am'izay leny any lasa mifankalaelo indray hoe manembonembona indray tia série indray azy série de fa am'telefona de série je t'aime ohatrao tiako ianao fa rehefa miona raikitra indray ny ady de ohatrany lasa tsy mety mihitsy le fionana misy asana devoly eo pasteur ilana délivrance maika de maika zay lay ilanan'lay délivrance pasteur Alvarez ny baiboly raha teo de milazan'izay teny zay manao hoe fa izao no nisehony ny zanak'Andriamanitra de ny andrava ny asany devoly zany hoe
ho anao zay tena ho anatina olana mavesabesatra amin'io resaka fitiavana na resaka tokantrano na toko hoe tratrana fanilekiliana lalipaka mihitsy ianao amin'ny tokantranonao a tongavy ianao manaraka délivrance tongava manaraka délivrance fa zay ny lalana mba monjena sy anafahananao itotsika am'le resaka teo pasteur eto amin'ity toko faefapolo ty a de ozy izy ny soramandro hoe nilazany Josefa ny nofin'izy rola tandapany farao de lay mpitondra kapoka moa zany sy lay mpitondra mofo a raha ohatra hoe tsoroko amin'ny resaka mahitsy lay izy de efa nidradra nandritra ny toetra andro maromaro tao izy rola reo zany soratra masina tao anatin'ny tranomaizina tao de tonga tao ihany koa i Josefa rehefa tonga tao Josefa de nanofy izy mirahalahy reo mitovy tsy misy valaka ny nofiny raha ty andalina misimisy kokoa anao de vakio tsara mihitsy toko faefapolo ray manontolo fa ny hevitry lay nofy de hoe afaka atelona zany hoe telo andro de hiverina amin'ny placenao ianao mantsy an'ilay mpitondra kapoka ho eo akaiky ny farao indray ianao fa le anankiray mpitondra mofo de ho antona amin'ny azo ianao ary ho an'ny voromanidina ny fatinao zay le nofin'izy mirahalahy reo fa ho Josefa mantsy an'ilay mpitondra kapoka zay hivoaka ao eo amin'ny 5:7 teo hoe fa mba tsarovy a rehefa tafavoaka somatsara ianao tsara antitra ianao izy a hiantrao a de lazao amin'ny farao aho ka avoay amin'ity trano ty avoay amin'ity trano ty zany hoe tsapany Josefa ihany zany pasteur hoe marary azy mihitsy tao anatin'ny tranomaizina tao rehefa kivy lela efa tena somary nahitana endrika somary kivikivy ihany izy fa mba hiantrao a de mba teneny farao hoe mba avoay ato a avoany satria ny zavatra nitranga zany dia azo everina hoe tsaina ao anatina fonjo zany moa matetika de hoe ho an'zay efa tany de mitantara fa ny tena moa tsy mbola tany ary tsy maniry hoany zay efa tany zany de mitantara hoe anono ny tena foiben'ny kongona hono aloha zany de any kio zany raha ohatra hoe 38 degré ny hafanana ty ivelany de any mety any amin'ny 50 degré mafana de mafana ao no ahitana karazana fahavetavetana maro isan-karazany fa zao ny zavatra nahagaga pasteur Alvarez na de nahitana an'zany aza tao nahitana an'ireo karazana fitondratena ratsy aza tao anatin'ny fonja de mbola voasoratra foana fa i Josefa de nomban'Andriamanitra foana alleluia azo everina zany fa i Josefa de tsy niray petsapetsa tamin'reto mpiandry fonja reto olona voafonja ireto fa nanao ny fomba rehetrarehetra foana zay ifandraisana amin'Andriamanitra foana izy a na de tao anatin'ny fonja azy ary azoko antoka mihitsy a fa nitoro filazantsara Josefa tao anatin'ny fonja de ireo izy mirahalahy reo nanana ny fomba fijeriny zavatra nitoriany Josefa hoe le anankiray mpitondra kapoka mety hoe tena nibebaka tokoa hoe nanota fa tena mibebaka amin'ny fona amin'Andriamanitra Josefa fa le anankiray le faharoa indray mety mpanilatsila be hoe aizako rakany misy azambe babany zany fa antsaina ihany mitonjo an'io ao mety ohatraohatran'izay le fomba piresaka le ranamany samofady daholo ihany fa tsy misy azany hoe mibabaka zany de tapavoaka ianao zay mety fitenin'ilay mpitondra mofo zay fa le anankiray zany tena mety mibebaka tena hoe nanolo tena ho an'Andriamanitra mihitsy vokatry le filazany tsara nitoriany Josefa tao anatin'ny fonja tao de tao arinan'izay no nanofy izy mirahalahy reo mitovitovy lay endriky ny nofy fa nampiavaka azy fotsiny de izao le anankiray ho faty afaka 3 andro fa le anankiray ho asandratra hiverina eo amin'ny plasiny afaka 3 andro afaka 3 no izy mivolaza amin'ny Baiboly nola inona nahatonga zany lay fahasoavan'Andriamanitra tao anatin'ny Josefa lay fitahin'Andriamanitra tao anatin'ny Josefa itsika moa de mampianatra foana ny hoe na de tao anatin'ny fonja izy Josefa de jereo tsara
fa tsy misy na de vocabulaire ray eo amin'io an-dalatsoratra masina vakitsika teo io ka nanome tsiny rahalahiny i Josefa nefa nono nataon'ny rahalahiny ray tapo aminy no natonga azy niditra izy tao anatin'ny fonja tao fa tsy nisy fanomezantsiny rahalahiny mihitsy tao anatin'ny Josefa zany hoe fantary Josefa fa izay madio am-pony mahita an'Andriamanitra ka nananamelo ko azy azy ny rahalahiny nananao tsinotsinona azy ny rahalahiny de zao nitahiry lay fo madio i Josefa na de atao anatin'izay ataoko hoe tao anatin'izay fonja zay azy io le riavana za de miteny amintsika ny tokatrano anankiray na ny firenena anankiray na ny fiangonana anankiray ka tia hitany zareo tao hoe fombiazana zany de ozy Davida mpanjaka Andriamanitra eo amin'ny Salamo 150 amorony fo madio ao Andriamanitra ary avao zy iorona marina ny fanato anatiko tsy hoe ny ady tamiko ny rahalahako na ny fianakaviako de ina de hitahiry lolopo de ina de hitahiry fatezerana de mifampilongolongo eny mandavataona fa raha izay ny zavatra nitranga zay tsy notahin'Andriamanitra mihitsy Josefa ary na Andriamanitra aza niala tao aminy tao fa tao anatin'ny ady mafy izy de nahay namela heliko izy nahay nanadio fo izy zany ane ny olana amina tokatrano maro pasteur anisan'ny korotana mahabe lehibe amina resaka tokatrano de zao mpivady tsy mifampatoky nefa mpivady ary de araky le teninao teo hoe misy olona ohatra hoe misy lehilahy tsy te hody any anatin'ny tokatrano izy raha tsy mamamo katry aloha zay vao miditra any anatin'ny tokatrano mahazoazom-bazony aloha zay vao miditra any anatin'ny tokatrano misy raha matoko ohatra n'zany zarany aza miasa any anatin'ny brofesanany any misangisangy amin'ny mpiara-miasa aminy any de mba manao taratara vao mody any anatin'ny tokatrano satria gidragidra lava ao anatin'ny tokatrano tena hoe sobakaka mamanga rafosana ny samy ny vangina mototra ny mpamango mototra ohatraohatra zany ny akamaroan'ny tokatrano any tena hoe samy motomototra ao dia tsy misy fifaliana le tokatrano tsy misy fiadanana le tokatrano tsy misy famelan-keloka ary tady io tsara fa ny tokatrano tsy misy an'izany atao hoe firaisaposy firaisan-tsainy zany tsy ho tahin'Andriamanitra io pasteur Alvarez marina be zany pasteur mialatsiny amin'ny fomba fitenenana ty fa fiteny tsy de tsara loatra hoe ohatrany hoe karazana fanambadiam-boalavo izy le fitenenana samy mikepoko an'izay azony samy mikepoko an'izay azony ramatoa manana ny volany rangahy manana ny volany de misy fotoana azy reo mifampisambotra vola ampisambory kely 25 any aminao any alofa rehefa mahazo de averiko ny anao de ozy le anankiray za tsy manana nefa misy ihany eo fampisambotra vola nefa olona ray fandriny eo de na le rangahy miteny manao hoe za tsy manana izy miteny hoe za tsy ame hitanao ny ary mbola tsy miverina ny any ary mbola tsy miverina mbola nanak telo arivo aloha le maly iny averena aloha iny aloha de hitanao am'zany hoe fiainana tokatrano iny namono andeha am'zany fiainam-panambadiana inona moa no andeha am'zany zany hoe karazana ndraiky tasadidy fotsiny hoe fanambadiana natao mba hanana taranaka fotsiny de mijanona io nefa tsy de zay loatra ny tena hoe tanjon'Andriamanitra me tokatrano fa ao anatin'ny tokatrano de misy fahasambarana zaho de milaza amitsika ho za hoe raha izany ny toerana misy anao tsika moa de manomana pasteur Alvarez karazana fitombavaka lehibe hoe fitoerana ny fanafahana andro fahatelo amin'ny sabotso avo zao anaovana an'izay fitoeranandro fanafahana zany ho anao manana problema tokatrano problema resaka fo problema resaka raha-pitiavana tsy mahita fitia man'olona io le anao kahihitra tsy manome volany vadinao io fa tena hoe samy manana ny volany araky ny tenky teo hoe inona nafahana mamerina an'izany amin'ny laoniny vavaka ihany io pasteur ohatra zany ihany ko na eo amin'ny setry ny fiangonana de raha vao ny mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa ao anatin'ny fiangonana no sanatrian'izany misy ataoko hoe tsy fifandraisana mazava de misy fampitehana tena sy faharavana be ao anatin'ny fiangonana io pasteur Alvarez tadidiko foana le fijoroana vavolombelona le mpanompon'Andriamanitra anankiray any velany pasteur tsy eto Madagasikara fa tany ivelany de ohatra zao ny fijoroana vavolombelona izy io nanao asan'Andriamanitra io mpanompon'Andriamanitra io miaraka amina mpiara-miasa vitsivitsy de rehefa natao ny karazana ohatrany hoe bilan le asan'Andriamanitra tao anatin'ny 10 taona de teo amin'ny 800 teo lay mpino
zany hoe ny 2 taona voalohany valonjato pino tapitra ny 5 taona valonjato ihany pino tapitra ny 10 taona mbola valonjato ihany pino de be dehibe ny ala fa nahatonga azy valonjato aza niteraka le pino na ohatra hoe nisy nanambady de niteraka na zay fanana ny taranaka de lasa niteraka de mba niampiampy tao zany ny zanaky le mpivady zany natonga le pino ny tompo fa le hoe mpanompon'andriamanitra tena ny bebaka le mpanota tena ny bebaka tsy nisy de gaga le mpanompon'andriamanitra de nanao fifadika aminy izy fa inona andriamanitra ny anton'izao nahoana no tsy misy olona mivoafo ato nahoana zay no mivavaka sy tena mitaraina aminao kanefa tsy mandroso ty asa fanompony ty io mantsy zany raha vao mitrainy elabe io fizahtoetra io de efa tsy fizahtoetra tsony ny anaran'io pasteur i Daniel anie tsy 10 taona ny toandavaky ny leony fa fotoana vitsy any izy ny tao i sadaka Samesakarabedenego ane tsy hoe nitsangatsangana tao anaty afo tao foana Paul Silas tsy hoe tao anatin'ny tranomaizina tao foana de hoe 20 taona mbola ato ihany i Josefa ane raha tao anatin'ny tranomaizina tsy hoe nandalo elabe tao tsy ny fizahtoetra mandalo fa tsy mitoetra ny fizahtoetra de ambaratsika foana hoe ny fizahtoetra tompoko lala nitondran'Andriamanitra mba hampakarana nylay mpanompon'Andriamanitra lay ahavo ara-panasy lay voninahitra le mpanompon'Andriamanitra iny le tenin'ny baiboly manao hoe zay manome voninahitra any meko voninahitra zany hoe ny olona afaka anatina fizahtoetra anankiray de mitafian'Andriamanitra voninahitra Halleluja mitafy voninahitra ka lay olana zany raha ohatra hoe ela be anao anatina olana anankiray ao de zavatra hafa mihitsy io fa tsy fizahtoetra io zay zany tsara mariana tsara zay pasteur Alvarez de toizako le fijoroana vavombelona teo hoe 10 taona le mpanompon'Andriamanitra nandalo problème amin'ny asan'Andriamanitra de teo am'izay izy nitaraina tamin'Andriamanitra inona ozy ianao zavatra nitranga ny zavatra nitranga de zao nisy tamin'ireo le mpiara-miasa tamin'ny tao anatin'le fiangonan'ireo nanantona azy de nandohalika de gaga le mpanompon'Andriamanitra fa maninona ianao raha lany mandohalika de ny fona teo rehefa ny fony io mpanompon'Andriamanitra io de zao ny teny manao hoe nandritra an'izay 10 taona zay tena ny tsara vela tsy taminao tena tsy azoazoko mihitsy ianao nefa ianao no mitarika ana eto tena tsy tiako mihitsy ianao fa namangy an'Andriamanitra ary dia manomboka zao mamelany eloko ianao fa tena iray saintsika iray fo ifakaty atao zay mampandroso amin'ny tiasan'Andriamanitra ty de zavatra nafinaritra tamin'le mpanompon'Andriamanitra io namela eloko izy nanomboka teo pasteur Alvarez 5 taona tao arinan'io niakatra 7 alina nisan'ny pino Halleluja 10 taona tao arinan'io 7 etsy nisan'le vahoaka an'Andriamanitra ary am'izao iainantsika zao fa manapitrisana ina moa nizara tiana olazaina am'izay le hoe fahadiovam-pola inananan'i Josefa zany ny tena zavatra ngeza be ary raha izany no entiny eto amin'ity firenena malagasy ty lazaiko aminao pasteur Alvarez hoe ny raha ty firenena malagasy ty tena madio marina madio apo marina reo le mpanao politika reo na reo le miarakaraky reo na reo le mifandramatra reo de lazaiko aminao fa ho vetivety ny fampandrosona ny firenena jereo tsara ane tamy Rwanda ane tadiditsika tsara nisy an'le ady lehibe atopoko tamy 1994 Tous ny Tutsi ina le izy Tous ny Tutsi ny ady Tous ny Tutsi zay le izy zay tena hoe nandrean'izany daholo teto ambon'ny tany ary natratratra any amin'ny roa etsy ray tapitrisa tanoany ny olona maty tena faty mikararana fa aiza hoaizy izy am'izao 7 ataona ty aoriana ty zao anisan'ny firenena fakatahaka maneran-tany zany Rwanda zany ny zavatra nitranga atao pasteur de nisy fifamelan-keloka atao nisy fampihavanana amin'ny fo madio tao niala daholo ny karazana fitiavatena fa ny banjina fampandrosoana lay firenena ilay mpitondra fanjakana ireo vahoaka tao anatin'izany fotoana zany fantatsika tsara ohatra ny zavatra niseho tamin'ny andron'ny apartheid tao Afrika Atsimo fa iza hoaiza Afrika Atsimo am'izao fotoana zao vokatry n'ino lay ny olona rehefa mifamela de mifamela ny olona rehefa tena mivavaka de mivavaka fa itsika eto Madagasikara ndraindray dia ao anatina fiatsaram-belatsika mody mifamela mody mifampisolelaka nefa ile hoe inona moa le hoe kobay akelika ihany tsy miady nefa ny kobay akelika ihany de zany zavatra zany nefa tsy mba toetra nananan'i Josefa zany fa i Josefa tena namelan'ireo rahalahandreo ary anisan'ny nahatonga lay hoe fahasoavan'Andriamanitra nipetraka tao amin'ny pasteur Alvarez ary de jereo tsara
fa naty sy natsiaro azy aza lehibe ny mpitondra kapoka Andriamanitra natsiaro azy foana ary tadio tsara fa rehefa Andriamanitra no mahatsiaro anao zay na manadino anao daholo aza ny olombelona rehetra na tsisy olombelona mahatsiaro anao tsona azy eto ambony tany ka mbola eo Andriamanitra mahatsiaro anao laza marina aminao fa manoatra noho ny mpandresy ianao zany tenin'Andriamanitra amin'ny alala ilay tiatsika ny zavatra araka ny teneninao teo zavatra nitovizan'izy rola zay niaraka tamin'ny Josefa dia zao samy nanofy ny amin'ny 3 andro hoe afaka 3 andro le ranganankiray mpitondra kapoka dia ho asandratra ho ambony eo amin'ny toerany iray ary le mpitondra mofo afaka 3 andro dia antony ary ho faty izy amin'izay fotoana izay ary ny toetra zay nananan'i Josefa tokoa pasteur dia toetrana lehilahy anankiray zay tandindron'i Jesosy zany izy io toetrany lehilahy anankiray zay nitondra filazantsara teo amin'ny toerana zay nisy azy teo ny olona anankiray tokoa pasteur rehefa tena nanolo tena ho an'i Jesosy rehefa tena nanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy ka tapa-kevitra naradian'Andriamanitra dia mety andalo ny ady mety andalo ny zavatsarotra mety andalo ny olana fa zao volazan'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny baiboly ihany hoe ny fahoriana zay lalovantsika amin'izao fotoana zao izy dia tsy azo oharina voninahitra zay fomanin'Andriamanitra ain'Andriamanitra pasteur ny mamafa ireo karazana alahelo fahatsiarovana ratsy ireo lasa nangotsongotsoko sy nangefiry ho an'ny olona anankiray tena nanolo tena ho an'i Jesosy ain'Andriamanitra hovaina ain'Andriamanitra atsimbadika tanteraka ny tantarana zany olo zany miala fahafahambaraka ho amin'ny voninahitra raha tena nanolo tena ho an'i Jesosy marina ny olona anankiray i Josefa dia tandindon'i Jesosy izy matsanao pasteur ary izy roalahy reto dia tandindona raha oharina izy roalahy reto dia tandindona mitovy amin'ny Iakara sy Sara Estera sy Vasti izy roalahy nofatsiana teo amin'ny hazo fijaliana dia teo amin'ny avisy teo amin'ny akavanana izy roalahy reto dia tandindon'ireo le anankiray tsinino tandindon'ireo azo lazaina hoe nifikitra tamin'ny heviny manokana ny fivavahana jiosy tamin'izany fotoana zany no nifikirana fa rehefa nitsangana tamaty Jesosy afaka 3 andro pasteur dia nanangana ny fiangonany rehefa nitsangana tamaty Jesosy dia afaka nanolo tena ho an'i Jesosy amin'izay ireo olona zay mangetaeta ka ho an'ny olona zay vonana nanaradian'i Jesosy taoriana amin'ny fitsanganan'i Jesosy zay pasteur dia tahaka ny tandindony fiainan'ity lehilahy ty ho an'ny olona anankiray tena nanolo tena marina zay manko natao hoe tena fiangonan'i Jesosy reo olona zay nanolo tena marina reo olona zay tena manompo an'Andriamanitra marina reo olona zay vonany akaton'ny baiboly dia misy fananganana indray misy restauration misy famerenana zavatra fahasoavana be dehibe fa very tany aloha tany noho ny amin'ny asana devoly dia ho an'ny olona anankiray tapa-kevitra anaradian'i Jesosy dia zao anao zava-baovao amin'ny fiainanao Jesosy pasteur mety misy olona tany aloha tany efa nahita zany tenanay hoe potika ny fiainana tany aloha tany rava tanteraka ary miverina azy ireo nisy pasteur anankiray zay mpanao ohatra hoe avy any amin'ny 17e étage no nianjera dia nianjera avany ary ny lohany nandeha mialoha dia mety hoe tena zay mihitsy le fiainan'le olona fa raha maka amin'ny placen'le tsy mino ny olona anankiray dia zao ho ratsy ny tony tantara fa ho an'ny olona anankiray zay manapa-kevitra alolo tena ho an'i Jesosy marina satria Jesosy efa nitsangana tamin'ny maty 3 andro tateoriana dia zao ny fiainan'ny olona iny pasteur dia tsy maintsy hiverina amin'ny laony indray ho atsangan'Andriamanitra indray ary anao mihoatra no ny teo aloha indray azy izy pasteur izany atao hoe petera zany le pasteur na ny tena marina olona tsy dia manahoana loatra teo aloha teo talohan'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zany petera zany tsy dia marina fa teo ny hafanampo fa tsy nitondra vokatra ho amin'ny fiainany tsy nitondra fahasoavana ho an'ny hafa ny hafanampony fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy ny hafanampony petera sy ny fitiavana atao anatin'ny petera dia nitondra fahasoavana tsy ho anazy rery ihany tsy ho an'ny ankonany rery ihany fa hatramin'ny olona maro be zay nanodidina azy no le fahasoavana atao amin'ny petera dia zao nisy impact tena nisy fiantraikany lehibe mihitsy tany amin'ny olona maro samihafa le fahasoavana atao anatiny zay pasteur no zavatra azo lazaina hoe tombontsoa lehibe amin'ny fanarahana Jesosy hoe misy zavatra ho ataon'ny tompo mihoatra lavitra noho ny teo aloha misy zavatra na dia ninina fahazanao ninina talentanao ninina fianarana tsy vitanao ninina fahaizanao ihany koa dia azo Jesosy ampiasainy zany tsy hitahinanao rery ihany tsy hitahinany ankonanao rery ihany fa hatramin'ny olona manodidina anao fa fefetra fotsiny dia zao tena fanora tena marina fanora tena fanekena Jesosy ka nay tokantraninao raha avy io zany
hain'ny tompo mamaty anio pasteur Tovinarivo Tremarivona na ny tokantranonao rava tokoa dia hain'ny tompo averina amin'ny laoniny pasteur Alvarez io moa lay tenin'Andriamanitra dia marina foana manao hoe antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia amaly anao aho hoy ny voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra zany hoe amin'ny fotoana ianao miantso azy amin'ny andro mampahory anao amin'ny andro mampijaly anao dia tena mamaly Andriamanitra miai ny fivavaka izay ataontsika Andriamanitra miai ny feoan'ny fitarainantsika sy ny antsoantsika Andriamanitra pasteur zay zavatra zay tsara mariana tsara zay eto ampamararana ty fandaranty dia za dia milaza aminao raha sendrasendra ianao anatina fakapanambo vaivay tahaka nazo amin'ny Josefa amin'izao fotoana izao misy feo mibitsika aminao manao hoe ndana mangalatra fa tsy velona le vady aman-janaka reo raha tsy mangalatra ianao toero zay fakapana zay mantsura zay fakapana zay mety misy feo ngamba rahalahy ranabavy atao anatin'ny tokantrano hoe endrika fitsiritana lalina ao anatin'ny saina sy ao anatin'ny fonao ao mampirisika anao ijangajanga manapirisika anao isaraka amin'ny vadinao io za dia milaza aminao aza miditra amin'izany lalana zany fa lalana andrava sy amotika anao zany ngamba tena tsapanao mihitsy hoe tapidalaka le ohatran'ny sokona nanany bato ianao emitra maty ray be androso maty reny be fa itsika dia miteny foana pasteur afaka manokatra lalana avy any an-danitra Andriamanitra mba hitahina ny mpanompony zay tena mahatoky azy Josefa rehefa nisafidy anamasy tena teo anatrehan'ny tompo dia nomba azy Andriamanitra na dia mafy aza ny fitsapana zay nahazo azy sy ny fakapana teo anoloana dia nitoerin'ny fatratra zany tsy nanota teo anatrehan'Andriamanitra izy fa nanamasina ny tenany teo anatrehan'Andriamanitra ary zany no ampahirezana anao zay mandalondalo ady aza atao hoe ny vola no amaritra ny fitiavanao anatin'ny tokantrano hoe misy ny vola dia mifanajanaja hoe ny dada ny ny chere fa rehefa tsisy vola dia mandany ty mandeha any fa tsisy lanany ty na rehefa misy zavatra tsaratsara vitalera matona le vitalera ngady mahafinaritra ianao ty mifanampitampo malefadevaka ere fa rehefa tsy mifanoa rehefa mifanohitra amin'izany dia tena teny mahery manevateva mihitsy ingany mba tso zany izay dia hanampy anao hivavaka ao anao ndao aloha tsika hisaotra an'Andriamanitra dia hoarinan'ny vavaka fisaorana an'Andriamanitra pasteur Alvarez dia omenan'ny olona ihany ny toyan'ity fandarana ity vavaka tsika tompoko ry Andriamanitra rainay tsara indrindra zay ny an-danitra Genesis toko fa-efapolo no nambara teto androany zay eniko mihitsy hoe misy fanambarana lehibe avy any aminao zay hanasoavana ny fiainan'ireto olona ireto tahino mpanompon'Andriamanitra rehetra Andriamanitra nana fanetretena sy tena nana fitiavana iray fososaina sy fanahy adio apo eo anatrehanao tahino tokantrano rehetra zay mandray an'ity fandaran'ity ianao dia Andriamanitra fitiavana ianao no namorona ny tokantrano lasy vavy no namorona ny tokantrano ny fahagagana voalohany nataonao ihany keo amin'izao toko faharoa dia mbola resaka tokantrano ihany ary ny fivinanao eny amin'ny rahoan'ny lanitra aza Jesosy dia mbola noharinao tahaka ny fiainam-pitiavana ihany hoe hoavy ny mpapakatra aka ny vady ampakarina endriky ny fiangonana zany zany hoe endriky ny tokantrano masinao anao zany fiainam-pitiavana zany noho izany dia mandidy ny asan'ny devoly aho amin'irety olona zay manana an'ireo karazana asana devoly ny fisarapanambadiana tokantrano mikorotana fiainam-pitiavana tsy mandeha amin'ny laoniny alaminy zany amin'ny anaran'i Jesosy ho an'reto mpanompon'Andriamanitra ao anaty fitsapana ao anaty fizahatoetra ka mitady amoy fo mitady ho kivy mitady ho verevitra hoe zao ve le manaraka ny tompo dia aoko fantany tompo fa nofinofy zay nananan'i Josefa dia tanteraka ihany taty aoriana satria Jehovah nomba azy ny soratra masina ka raha ianao no momba an'reto olonreto dia ho tanteraka aminy ene zany tompo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra indrina tompo amen eny tompoko ho faranatsika eo aloha ny tamin'ity androany ity mitoy ny vavaka délivrance lehibe zay ho ataotsika ny sabotsy ho avy zao andro fahatelo ao anatin'ilay hoe fito herinandro ny fanafahana mandritra ny fito herinandro zany ho anatanterantsika an'izay zavatra izay iresaka manokana tsika amin'ity sabotsy ity
ary anao délivrance manokana ihany koa mahakasika an'izay atao hoe resaka tokantrano zay fikorotana tokantrano reny hoe vehivavy na lehilahy somary manana olana ara-pitiavany reny ho anao tsy de mahita fity loatra ho anao tratra ny ratsa-po lalina tena hoe mavesatra tena misy famoiza-po mandindondindona anao zany ohatrany tsy afaka ao anatin'ny fonao mihitsy io zavatra io manetananao a tonga avy ianao amin'io sabotso avy zao io etsy amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko andrefa nambojana-hary ao amin'ny espace Mongoté ary etsy amin'ny trano be ny Samaf Tanjombato ao amin'ny rihana faharoa sy ao amin'ny rihana voalohany no anatanterahana an'io marihana moa zany fa malalaka de malalaka io toerana ireo raha eto amin'ny espace Mongoté fotsiny dia efa ampiasaina le trano be anankiray eo zay no heverina hoe mazaka olatra any amin'ny ray alina any le trano vaovao afaka tonga ianao zany nidikan'izay ho anao zay mila vavaka fanafana mety tsy de ifanosika be ohatrany mahazatra ntsony ny toerana ao amin'ny toerana mahazatra anao fa afaka ao amin'ireo trano vaovao reo ianao ho anao le malahelo hoe tratrany lasa réservé ny olona daholo ny place tokony ho anay nefa zay fa tonga maraina de aza malahelo ntsony fa efa mba malalaka ny toerana efa azo itsyfoana efa atao hoe vita trany amin'ny 5.9 ny infrastructure dia azo atao tsara ny mivavaka ao izany nefa na izany anaty zany de manentana anao azahotara satria raha salan'ny tamin'ny fotoanan'ny sabotsy anakiroa lasa teo pasteur dia mifanitsakitro ny vahoaka an'Antananarivo misy azany zavatra mahagaga de misy avany amin'ny faritany de tonga mamonjy an'lay fotoam-bavaka izany de misy teratany vahiny ihany koa tonga mareny ako izy manerana zao tontolo zao de tonga reny teratany vahiny reny izany de ohatr'izay ny etsy amin'ny tranobe ny Samafa Tanjombato eo apitany Jirama no anatanterahana an'izay fotoana mahafinaritra zay mitovy tsy misy valaka ny loha hevitra am'ireo ary dia ny tenanay moa zany no mivezivezy mitoro ny tenin'Andriamanitra sy manambara ny tenin'Andriamanitra eo ihany koa izany ohatrohatr'izay izy pasteur Alvarez ny larana finday zay azahoananay zany afanao mandefa SMS teny 034 04 362 67 fangataham-bavaka nataonao na ihany koa fijoroana vavolombelona fangatahana-bavaka na fijoroana vavolombelona ny 33 28 33 84 232 84 ihany koa zany any pasteur Alvarez io numéro io dia azonao io ndray azonao atsona raha ohatra misy fanontaniana manitikitika anao na fangataham-bavaka ihany koa ho tainy Jesosy toka tompoko veloma tompoko